Aiza. Ana bulan tetap apa? Main kurang itu tuh. Asal bola main ke siesta dulu. Izan lakan dah, Joyce. Izan tina lakan macam mana? Asal malah lakan lagi tu. Oh, dah ada kamera tu ada. Fokusnya kamera. Yo. Pasif mandi. Pasif mandi lah, apa ini? Lalu pasien ada, bola sana, lalu pasien ada bagus tu. Mana ada surat? Mana ada tu? Sampai ni sampai dia ni. Sampai dia apa sahaja apa tu? Istighfar.
Leggero, sai che le scelte. Stany amin'ny coiffure zao tonga dia ao tsara. Fa tsy marina zany. Zana dia milina zany, zana dia milina zany. Stop! Stop! Io me la vista di gesti. Chi le tu fai? Zero lah. Kalau bagi ini mama, apa mau pakai sana? Hai,
Inona no afaka ataoko? Nefa ny anao saika hijery an'ilay fanakarana azy. Piasa vita tokony mba ho hita daholo. Allora mi ha reso roba ancora cosa? Sano? Midin yan ako eh. Si sa si pata.
Andriamanitra nahoana moa tsika tsy maintsy mitehaka ny fitiavana dia midika hoe voninahitra ho an'Andriamanitra. Raha misy olona manam-pahefana zao raha manatrika ny toerana iray dia ajana izy dia rehefa misavatra teneny dia mitehaka ny olona manaja maika mofa ilay nahary zao rehetra izao ilay nampisy anao miendrika anao teraina miendrika io tiafana izy anao mbola iaraka hitehaka mafy azy dia ataovy ambony voninahitra Andriamanitra. Tsika voninahitra zany dia aleo tena ho ampiarahantsika dia sady hitsangantsika dia iaraka hitehaka ihany dia ataontsika miaraka zany tehakisika zany. Sotratsika rehetra amaky salamo anankiray dia ao anatin'ny ty afaka mipetraka ianao. Dia ambadika ty tenin'Andriamanitra izay vakina ty dia afaka hidera ianao an'Andriamanitra amin'ny fonao rehetra amin'izay rehetra momba ny tenanao. Alleluia. Mideran'Andriamanitra eo amin'ny fitoerany masina, midera azy eo amin'ny abakabaky ny heriny, midera azy noho ny asany lehibe, midera azy araky ny haben'ny voninahitra, midera azy amin'ny fitsofana ny anjomara, midera azy amin'ny valisy ny lokanga, midera azy amin'ny ampongatapaka sy ny vy, midera azy amin'ny zava-maneno tendrena sy ny sodina, midera azy amin'ny kipantsona maneno, midera azy amin'ny kipantsona tsara feo. Aoka izay rehetra manam-pofonay samy ideran'i Jehovah. Alleluia. Izy manana fofonay mety ao fahafahantanany hoy ny tenin'Andriamanitra hoe aoka izy idiran'i Jehovah. Tsy natokana hoe ho an'ny olona any am-piangonana ihany akory ny idiran'Andriamanitra fa ho an'izay rehetra manana fofonaina dia natao idiran'Andriamanitra. Dia manomboka amin'ity anio ty atao fiainanao zany hoe idera an'Andriamanitra, manambara ny fahatsara'Andriamanitra, manambara ny fahalehibiazan'Andriamanitra fa mendrika ho azy zany ary akasitraha indrindra izany zany no tatriny aminao. Thank you.
Ini maka putus saya nggak boleh nyampe nuna bangga apa Haleluya. Natsapa beno fateh Andriamanitra. Andosika hitsangana hivavaka. Raha mihina anao fa mahavita zavatra lehibe ampiananao Andriamanitra dia andao asantsika azy ny tanana hisaotra azy isika. Haleluya. Asandrato amin'ny tompony tananao. Misaotra anao izay Andriamanitra. Mino izay Jesosy fahinao dia maty teo amin'ny azy fijaliana ho famonjena ray. Azdiovy amin'ny raha soanao izay tompo ho an'izay rehetra mandray anao androany teo ampizatsapana fifaleny lavitra izany. Misaotra Jesosy faly izay manana anao. Amen. Haleluya. Dia tonga amin'ny fotoana famanana antsika. Ino ny fanatray zavatra ianao. Ambaratsika falatsaka eto raha veto ny asan'ny Satana ny asan'ny devoly rehetra ao amin'ny fiainanao. Tsika rehetrarehetra dia mahita dia hitentsika hoe za nahita. Teneno eo akaikinao za nahita ny asan'ny Satana monjena. Ary mahita ny fandresen'i Jesosy eo amin'ny fiainantsika rehetra.
Namanitra tonga ny fotoana dia maro ara miady sy rehetrarehetra tsy maintsy mivoaka ampandresy miaraka amin'ny Jesosy. Afaka fitina ve le 10 volana mandrapatonga le 10 volana nanomanana azy. Ie, mandrapatonga ny androany. Ny zavatra mitranga anatin'ny mpitadika moa zay misy fito mianadahy zay nanana fitariana natao foana raha fotoana fivoriana matetetika misy indraindray tsy fitovokevitra nefany ao anatin'izay nefa noho ny fisian'ny fanan'Andriamanitra ao anatin'ny tsirairay dia manaiky ny fitarena sy fehezan'ny fanahy masina dia isaoran'Andriamanitra fa misy foana ny lamina zay tsy maintsy mitranga dia vokatra moa dia hita amin'ireto grupy ao anatin'ny Joy Songs. Maro ny ainga tamin'ny vao hoe tena tao anatin'ny hoe fahazazana ny akamaroany koa moa mbola misy zandrozandry kely mbola zazazazy fa isaoran'Andriamanitra hoe misy fitomboana ny akamaroany rehetra zany ta hoe misy fitomboana ny ara-panany misy ezaka ao anatin'ny tsirairay na fiadim-bavaka na fiainan'ny rehetra zany dia anisan'izany zay dia androandroako misy foana fananarana nisy foana fampianarana nisy foana fampaherezana nisy foana fampitazana fa isaoran'Andriamanitra hoe mandray tsara daholo ny rehetrarehetra miezaka fahatsarana miezaka fanekenan'Andriamanitra zay no tena marina. Inona no tena sarotra sena indrindra tamin'ny fikarakara sy fanomanana? Tena sarotra indrindra tena sarotra dia anisany hoe misy zavatra anankiray ho atao dia tsy samy manana saina samy manana hevitra sy ny hoe ohatr'izay ny mpitarika tsirairay dia misy ihany hoe dia inona zany no atao satria samy mihevitra ny hoe ity no tena mety dia ity no tena maro dia eo aloha miteraka ohatrany somary enjakezana kely fa tena mahafinaritra sy mahafaly indrindra anay dia manaiky mahay mifandefitra izay rehetrarehetra dia isaorana ny tompo fa dia sitrapon'Andriamanitra rehetra foana ny tanteraka. Ankoatran'izay, inona no teninao amin'ny olona amin'ny olona mpijery an'ity zavatra ity? Inona no teny mpikarakara zany? Teninay dia hafa mihitsy zany le hoe manao zavatra miaraka amin'Andriamanitra, hafa mihitsy le miankina amin'ny Jesosy ary ny zavatra rehetra araka ny zavatra hitanay hatramin'ny fanomanana raha tsy teo Jesosy zany dia tsy nisy ninino vita, tsy nisy fombiazana, tsy nisy koa ny tena fifaliana, tsy nisy koa ny famonjena azo ao anatin'izay satria tena tsapanay rehefa niaraka tamin'i Jesosy dia
misy famonjena tanteran'Andriamanitra foana amin'ny lafiny rehetra famonjena nataon'i Jesosy zany tsy amin'ny fanahy ihany fa nifonjeny tamin'ny lafiny rehetra mihitsy izay amin'ny zavatra ny ilaina rehetra. Mastoare, mahery tsara dia mampahery ny mpijery rehetra hifaly amin'ny famonjeny tompo isanandro ary hifaly amin'ny tompo araka ny tenin'Andriamanitra hoe mifaliana mandrakariva amin'ny tompo amin'ny Filipianina 4:4 dia amin'ity androandroany izay anatanteraka amin'ny fotoana bebe dia tena hifaly amin'ny tompo satria nandray famonjena dia zara famonjena, nandray fifaliana dia zara fifaliana. Direto moa mpahandro sakafo mikarakaratsika atao zany anao mba tiafatsika izy reto manatena sitatsika izy anao mba tentako sivoa rojo matsanga tatanata rojo izy koa vahiny avy anatanareo fianakavina raha matonga maloto malala izy vadiko ty matamamsoa atepastere misy zavatra mbatya fitele sakanasaina